mba hitondrana fivoarana eo amin'ny sehatry ny asa-panjakana eto Madagasikara dia nisy ny atrikasa afaka toavana ny fifanekena raiky amin'ny 50 mahakasika ny asa-panjakana izay natao tetsy amin'ny Carleton Anosy mandritra ny 2 andro fakatoavana izay antenaina tokoa hitondra soa an'ireo mpiasa panjakana deo jerentsika indray ny sary. Ho fanatsarana ny asa-panjakana eto Madagasikara dia tsy maintsy moroso amin'ny fanovana rafitra amin'ny alalan'ny fankatoavana ny fenitra iraisam-pireneny Madagasikara ka isan'izany ny fifanarahana raiky amin'ny 50 mahakasika indrindra ny fifandraisana asa-panjakana raha araka ny nambaran'ny BIT. Ity lalàna ity dia mahakasika indrindra ny zony ny fikambanana ao anatin'ny asa-panjakana sy ireo fepetra rehetra mahakasika izay asa-panjakana izay. Tany Genève nandritra ny fivoriana tamin'ny 17 Jona taona 17 sy 700 izy no nankatoavana izany ny fifanarahana voalohany izany. Ho an'ny Afrika dia firenena 3 izay mikambana ao anatin'ny SADC no efa nankatoany izany lalàna izany ka i Madagasikara no mety ho firenena faha-4. Izy tombony ho an'ny mpiasa-panjakana ny fidirana ho isan'ny mpankasitraka an'ity fifanarahana ity. Ny zava-misy zao eran-tany efa miazakasika ny firenena rehetrarehetra mba misy asa-panjakana tena akaiky ny filan'ny mponina. Ino ny antony sy asa-panjakana? Sy asa-panjakana dia anamora ny fiainan'ny mponina amin'ny zavatra ilainy amin'ny andavanandro ny fiainana mba ahafahan'ireo asa-panjakana ireo zany mitondra ny ataoko hoe ny facilitation rehetrarehetra ho an'ilay mponina amin'ny firenena anankiray zany. Ka raha ohatra ka ny asa-panjakana dia tsy mitondra an'izany fanatsarana ny fiainan'ny mponina zany dia tsy tatratsika ny tanjona. Ny tanjona dia ny hoe raha mankatoa an'izao finitra zao i Madagasikara dia tsy maintsy manatsara amin'izay ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny. Io maraina io no tanterahana tetsy amin'ny Carleton Anosy miatrika asa fankatoavana ny fifanarahana larina raiky amin'ny 50 mahakasika ny asa-panjakana ka mandritra ny 2 andro no anatanterahana izany izay hitohatra amin'ny rahampitso. Mandray anjara amin'izao etsika izao ny manam-pahaizana miisa 2 avy amin'ny OIT ireo sendika-ny mpiasa-panjakana isaky ny sampandraran'ny ministera no anatrika an'izany atrikasa izany.